Taorina ny atrikasa izay niarahan'ny ministera ny atany sy ny fiarahamon'ny pirenena makasika ny fametrahana ny rafitra vaovao maleo tena isahana ny fifidianana na ny seni dia iroso amin'ny fakakevitra amin'ireo antoko politika ary ny ministera amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra ho avy zao amin'ny hôtel Colbert manomboka amin'ny 7 ora maraina. Antsoina araka izany ireo antoko politika nanao ny fanambaram-pisina eo anivon'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana mba haka ny fanasana izy ireo ao amin'ny varavarana fahavalo amzato riana voalohany bâtiment annexe be makasika ity raharaha ity zany dia iangaviana izy ireo aka ny fanasany. Fa betsaka kosa ny fanamby sy ny tanjona apetraka ireo ministera sy ny sampandraraha samy hafa eto amin'ny firenena tafitra indrindra ao anatin'ilay antsoina hoe RRI izany. Raha ho an'ny ministeran'ny atitany sy ny mpitandron'ny filaminana manokana dia toa fampiankina ny tanjona izay hotratrarina rahantsika ny zara. Samy manana ny RRI zato andro ny ministera tsirairay aby amin'izao fotoana izao. Ho an'ny ministeran'ny aditany dia tanjona roa no apetraka amin'izany eto Antananarivo renivohitra izay nanomboka tamin'ity herinandro ity. Miara-miasa ao anatin'izany ary ny avy eo anivon'ny distrika sy ny mpitandro filaminana. Tanjona amin'ity ezaka zato andro ity ny fidinana fotony eny anivon'ny fokotany ho an'ny distrika. Ny asa roa lehibe izay eritreretina fa azo tanterahana tsara ary antenaina fa hitondra vokatra tsara eo amin'ny lafa filaminana sy fandriam-pahalemana izay dia mifanaraha-maso ny fivezivezen'ny mponina amin'ny alalan'ireo antota-taratasy samihafa izay misy eny anivon'ny fokotany. Ny faharoa dia ny fanamafisana ny fiarah-miasa rehetra amin'ireo izay eritreretina fa afaka miara-miasa eny anivon'ny fokotany ao anatin'izany mitrikambana ao anatin'ny fokotany mpiara-miasa sy ireo voameriny fandriam-pahalemana izany hoe ireo olona avy any amin'ny fokotany nanolo-tena sy ny fidin'ny fokon'olona ihany koa hiara-iasa hiaraka amin'ny fokotany amin'izay lafiny filaminana sy fandriam-pahalemana izay. Ina moa ilay antota-taratasy eo aloha zany ny fanisana ny mponina izany hoe registre de recensement dia na izy vahiny na ihany koa malagasy na gasy na vahiny zany dia misy ny boky izay hitanana antsoratra ny mombamomba ny mponina rehetra io fa tsy mombamomba ny olona rehetra na ny tokantrano ihany fa eo ihany koa ilay olona izay mivezivezy eo anivon'ny fokotany. Ireny ihany koa dia antota-taratasy hoezahana ho fenoana ara-dalàna ary hoezahana ny tonga lafatra azy mihitsy raha azo tenenina izay amin'izay fanisana ny mponina sy fivezivezen'ny mponina izay. Ho an'ny mpitandro filaminana kosa indray dia manana ny RRI zato andro izy ireo saingy miara-miasa amin'ny sehatra rehetra ka anisan'izany ny miaraka amin'ireo distrika eto Antananarivo renivohitra. Misy ihany koa araka izany ny fepetra manokana izay noraisina ho an'ny mpitandro ny filaminana. Ao anatin'izay RRI izay zany dia misy fandraisana fepetra manokana nampitomboina ny isan'ireo olona manao fisafoana na amin'ny alalan'ny fiara zany amin'ny alina na manao fisafoana atongotra amin'ny atoandro na ny isan'ny olona zany na ny isan'ny fiara na ny asa rehetra atao dia mitombo manaraka ny zaraha zay ka entanina manokana eto zany ny mponina atao anatin'ny Antananarivo renivohitra tsy salasala voalohany mampilaza ny mpitandro filaminana izay efa mahazatra fa misy ihany koa zany ireo izay manao fisafoana manokana ao anatin'io RRI zato andro io izay ho ampitaina moa zany ny numéro ahafahanareo miantso tiako amafisina eto fa fanambo moa no atao fa ireo dia anatin'ny fotoana farany fohy ary mena 10 minitra raha betsaka indrindra raha anatin'ny fotoana hiantsona azy dia afaka mamonjy avy hatrany ny toerana izay mety ilana an'izany fonjitaitra zany. Famerenana amin'ilony sy fampatsihivana ny rehetra amin'ny fanarahan-dalàna no natao iny teo anivon'ny distrika ka natanterahana izany ao anatin'ny zato andro. Eny anivon'ny fokotany no ahafahana mampandeha ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka izany no antony nanatanterahana izao asa izao any distrika eto Antananarivo renivohitra. Tsy totosa ihany koa izany raha tsy misy ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fitsandrona ny filaminana.